Anisany miteraka fifandrangitana ao amin'ny réseaux sociaux mo ny resaka razana sy ny resaka fivavahana amin'ny Jesosy Kristy. Mifandrangitra arak'izany mo ny andaniny sy ny ankilany ary ireo mpanaradia an Jesosy dia mametra-panontaniana foana isan'andro hoe mba misy saina ve ireo olona mino ny razana ary tena mba manam-panahy ve izy ireo. Etsy andaniny zany mo dia malaza ny fanontaniana hoe i Jesosy ve dia tsy razana. Ary anisany fanontaniany kristianina izay tena malaza mo ankehitriny amin'izao tsika miteny zao ny hoe raha ny razana no mitaha dia nahoana no kamboty no mahantra ary raha nitaha ny razana dia ny kamboty no sambatra indrindra ho izy ireo. Dia mialohany idirantsika amin'izay resaka izay dia atako angamba fa efa fantatranareo ny zavatra fanentanako anareo isan'andro, azadino ny miabone ary manisy like ny video. Zay ary no ela andeha ary idirantsika ny resaka izay fanaovantsika sy ifanakalozantsika hevitra androany amin'isika miteny izao. Androany mo isika hiresaka mikasika izay razana izay, mitaha ve ny razana ary hiresaka ny mikasika ny hoe moa ve Jesosy Kristy dia tsy razana satria efa nandalo fahafatesana izy, nohon' zany dia razana ve sa tsy razana. Ny voalohany hidirantsika amin'izay mo eto ambony tany dia tsara ho fantatratsika rehetra ny hoe misy ny antsona hoe sedim sy serim. Isika rehetrarehetra, isika olombelona rehetrarehetra dia namboarin'Andriamanitra ary selakian'Andriamanitra daholo isika satria Andriamanitra nanamboatra ny olona tahaka ny endriny. Ao anatin'ny Baiboly mo misy milazany zany i Jesosy dia zanak'olona. Izany dia midika fa hoe Andriamanitra dia olona ary isika olona dia zanahary ihany koa satria zanaka zanahary. Nohon' zany manankasina isika olombelona ary hafaka manome hasina ny zavatra iray izay no nilazaiko hoe misy ny antsona hoe sedim sy serim. Nohon' zay hasina ananantsika olombelona izay dia hafaka manamasina ny zavatra iray, iny zavatra hamasinao iny noho ny hasina izay ao amin'ny vatan'olombelona mandeha amin'iny zavatra hinoanao sy hamasinao iny hasinanao iny ihany no miverina aminao. Nohon' zany dia manana fahefana be dia be isika olombelona satria isika dia zanahary ho ahy. Tsarovana nefa ity ny tena loza indrindra eto ambonin'ny tany, ianao dia afaka manamasina izao zavatra rehetrarehetra izao fa kosa aza manana andriamanikafa afa-tsy ilainahary ny lanitra sy ny tany irery ihany. Eo indrindra no tena misy fandrika be dia be eto ambony tany, indrindra amin'ny isika malagasy ihany koa. Ny olona mino ny razana, ny olona izay mankatoa ny razana dia tsy midika hoe tsy mino an'Andriamanitra na hoe tsy mino izany ilainahary ny lanitra sy ny tany izany, fa io razana io dia ajainy ary atako angamba fa na Andriamanitra ara tsy mankahala ny fanajanao ny nipoiranao. Indraindray manko ny zavatra afangaron'olona eto a Madagasikara dia ny hoe manompo tanteraka sy ny manaja ary mahatsiahy tsy manadino ny razana. Ireo mpandala ny fomban-drazana na tromba izany na ireo mpino ny razana na ireo mpanandro sy ny sisa tsy voatanisa dia tsaroa fa ireo dia tena manaja ilaim-pahary ary tena manome hasina izany avondrindra izany. Rehefa mangataka zavatra amin'ireny fanahy ireny ianao dia izareo miteny hoe izahay hiady ary hangataka amin'ny ilainahary ny lanitra sy ny tany. Izany dia midika fa mametraka ilainahary ny lanitra sy ny tany ho avondrindra. Ary na tiana na tsy tiana ny zavadrehetra eto ambonin'ny tany dia samy manana ny anjara asany avokoa ary samy manana izay ilana azy tsirairay avy. Ohatra fotsiny ilazaiko aminareo ary averiko matetika foana, nisy fotoanany ny mpaminany anankiray dia tsy naheno feon'Andriamanitra ary tsy novalian'Andriamanitra ny fangatahany fa niantso ny razana efa maty izy, nefa iny fanahy efa maty iny dia navita namaly azy ary nafantatra ny programan'Andriamanitra ary nafantatra ny antony izay tsy amalian'Andriamanitra io mpaminany io. Izany dia midika fa manana anjara asany daholo ireo fanahy. Ary raha ohatra lazaintsika hoe tsisy tsony ny fiainana, ary raha ohatra lazaintsika hoe tsy ilaina tsony ny mikarakara ny razana sy ny manaja izy ireo, tadidio anefa matoa olona anankiray manantena izany paradisa izany, manantena izany afo be izany dia midika fa mbola misy fiainana iainany ireo fanahy any ambadibadikany. Ny fiainana eto ambonin'ny tany dia tadidio fa hitsarananao any ambadikany ary ny fiainana eto ambonin'ny tany dia tsy azo adinoiny ireo fanahy na ilaim-paniraka isika rehetrarehetra. Nohon' zany iny vatana izay nitoeran'ny fanahin'olona iny dia karakarainao, kolokoloinao, atako angamba fa tsy heloka lehibe izany amin'ilay mpaniraka isika tsirairay avy ary mety ho vavolombelona ihany koa ny fanahy fa ireny dia tsy nanadino anay ary nity anay ary ao anaty Baiboly mo misy ny hoe fitiavana no lehibe
indrindra. Ndeha ary apetrakatsika moa ny fanontaniana hoe raha mitaha ny razana ny kamboty no sambatra indrindra, ary raha tena mitaha tokoa ve ny razana naona ny kamboty no mijaly. Ny fanontaniana apetrako amintsika tsirairay avy, mino ve ianareo fa ny kamboty rehetra dia mijaly? Mino ve ianareo fa ireo olona efa maty ray aman-dreny rehetrarehetra dia sahirana daholo fa tsy mba misy hoe manan-karena sy mpanefoefo? Anjaranao moa mamaly zay fa aza de terisaina loatra amin'ny zavatra toy ireny, ary raha ohatra tena mitaha tokoa ve i Jesosy? Moa ve isika eto Madagasikara dia tsy kristianina daholo, ary ny fiangonana eto Madagasikara dia be de be, naona ary isika no mbola mahantra? Moa ve tsy mitaha ny Jesosy? Sa rehefa mahantra dia lazaina fa razana, rehefa nahazo fitahina dia lazaina fa hoe Jesosy? Apetrakatsika moa ny mikasika iny ry tompoko vavy sy tompoko lahy, ndeha ary hidirantsika moa ve Jesosy Kristy dia tsy razana? Moa ve Jesosy Kristy dia tsy razana ampanjaka ihany koa? Ndeha ary hidirantsika izay zavatra izay, satria izay no fanontaniana apetraka ireo izay mpandala ny fombandrazana, indrindra ireo olona manompo ny razana izay araka ny voalazantsika izay. Tsara foana moa ny mampiatsiafa ny vy dia tsy mikitrandrery, ary matoa ireo nametraka ny fanontaniana dia avy am'le fanontaniana hoe raha nitaha ny razana dia ny kamboty no sambatra indrindra, ary ny kamboty dia tsy nahantra ihany koa. Io fanontaniana io dia nahatonga izy reo nametra-panontaniana hoe moa ve Jesosy Kristy izay tomponareo sy imatimatesanareo reo dia tsy razana ho izy reo? Izay manko le avy amin'ny fomba fiteny hoe sendalin'ny satana, ary rehefa tsy tiana dia mihena ny hatsarany, fa rehefa tiana kosa dia mitombo tarihy. Na tiana na tsy tiana, ary tsy azo afenina, tsy azo odiny tsy hita fa ny tantara ao amin'ny baiboly ry tompoko vavy sy tompoko lahy dia fitantarana ny firazanana daholo, manomboka any amin'ny testamenta taloha ka hatrany amin'ny testamenta vaovao dia fitantarana ny firazanana daholo ny zavatra tena mibahana ao anatin'io baiboly io. Ohatra fotsiny ny tena miverimberina ao matetika ny hoe taranak'Israely, taranak'Israely, ary taranaky ny Abrahama, taranaka ny zao, ary raha tsy hivintsika ny tantara dia ireny Davida ireny dia razana mpanjaka, ary indrindraindrindra koa i Solomon, i Samuela dia razana mpanjaka daholo ireny, Jisoa sy ny sisa tsy voatanisa. Enina taty aorina aza i Jesosy Kristy dia mbola taranaka mpanjaka ihany koa. Ao dia tsy azo lavina ho ahy, ary tsy azo hodiny tsy hita dia fitantarana ny firazanana daholo ao anatin'io baiboly io. Io indrindra mahatonga ireo malagasy sasany izay mahatsapa voatontona amin'ny resaka firazanana mametra-panontaniana manao hoe ianareo miteny hoe tsy mitaha ny razana, moa ve Jesosy dia tsy razana ho izy reo? Raha nametraka ny fanontaniana ao amin'io ady hevitra izay malaza ka tena malaza amin'izao fotoana izao io. Ka mamaly avy hatrany moa ireo mpino izany zavatra izany dia milaza fa hoe i Jesosy dia zanak'Andriamanitra, i Jesosy dia Andriamanitra ihany koa. Eo indrindra ny tena zavadoza amin'ity fiainana ambony tany ity, indrindra ho antsika malagasy. Isika olombelona ho ahy dia Andriamanitra daholo satria zanak'Andriamanitra, ary efa nilazaiko teny am-piandohana fa isika dia manankasina ary hafaka manamasina ny zavatra anankiray, fa tsy midika kosa izay tsy hametraka ilay nahary ho avondrindra, ary tsy nametraka ilay mpahary ho tompony izao rehetra izao. Tsy misy mitovy amin'izany ilay nahary zany, satria izy no namorona fa isika dia izy, fa tsy midika kosa isika dia havita ny zava-drehetra izay vitany. Nisy fotoanany moa rehefa raikitra ny hady hevitra tao amin'ny tambanjotra an-tserasera sy eny anelakelan-trano reny dia misy olona masahy manao fanamby, ndeha ary anao defi, ndeha ary anao fifaninanana hajeo ny masinanareo, izahay koa dia hanaja ny masinanay, dia hanao defi isika na hifandatsabaratra na hifanao zao, na hanakisaka ny rano na mandeha ambony rano, eny na hanasaraka ny rano aza dia tsy masahy ny andaniny satria tsy manana pouvoir. Nefa tamin'ny fotoanan'ny Mosesy dia nisy izany defi izany, ny tehina miova bibilava ary ny ranomasina dia nisaraka sy ny sisa tsy voatanisa. Tokony manao defi marina isika eto Madagasikara mba hafantarana ny tena vrai pouvoir, indrindra hafantarana ny tena manana fahefana amin'ity hery ity. Izay avy amin'Andriamanitra dia tsy ho resy mandrakizay, ary izay avy amin'Andriamanitra dia manana ny fahamarinana mandrakizay koa dia tokony atao izay zavatra izay.
Raha tena misy tokoa izay zavatra izay dia ataoko fa tsy mifanambanimbany intsony na ireo mpandala ny fombandrazana izany na ireo mpanaradia any Jesosy Kristy tokoa, fa matoa izy ireo mahavita mifanambanimbany dia mbola tsy nisy ny fampitsapa ary mbola tsy nisy nahafantatra ny tena heriny tsirairay na atsy andaniny zany na etsy ankilany ihany koa. Nohony zany dia tsara foana ny mifanaja, ny hamaranako azy moa dia tsara foana ny mifanaja izay ary indrindra mifametraka ny samy amin'ny toerany, fa tsy mifanontona hajao nihinao dia ajao ihany koa nihiny hafa, atako angamba fa hilamina ny fiainana ary Andriamanitra dia tia filaminana ihany koa. Zay fa mankasitraka tompoko.